Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Ny rahabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika amin'izao fiandohan'ny herinandro zao ity arabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao sinezy ary miraba koa ny Europeano tsika mahazatra amin'izao takarivo izao. Anisan'ny nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo aloha zany Frank Ramarson teo ny fanambarany ny FFKM amin'ny akapobeany ohatrotriny ahoana ny fijeriny Corriere de Madagascar. Niny tao moa ny laza fa hoe tokony ifandamina aloha ny samy FFKM fa tsy manome lesina ahoana ny fijeriny Corriere de Madagascar aloha le fanambaran'ny FFKM. Raha tsy diso aloha le fanambaran'ny FFKM dia nisy sonoeny izy efatra ambaralahy. Marina fa tany aloha tany mety tsy nisy ny fitolohi-kevitra fa kosa amin'izao raharaha politika sy fiaina politika izay mahavahivahy izao dia tsy maintsy misy kosa angamba izao ataontsika hoe karazana réaction izay tsy maintsy nataony ry filompengona. Ny zavalazainy nge dia tsy zavatra hoe ataontsika hoe maharaka loatra satria zavatra fampiseho isan'andro araky miteny fitiny hoe tsy mifankahazon'ny ataontsika hoe mitondra ambony front des amis sy ny lehiben'ny gouvernemanta ny ataontsika hoe dysfonctionnement ao anatin'ny gouvernemanta ny tsy fankahazo-kevitra koa zany zao ny ataontsika hoe milafin'ny politika ny samy mpanao politika satria samy manao zay tiany ary samy manjirotra zay tiany azo ao anatin'ity tombosotro ity. Ka nidikan'izany zany dia hoe ny vahoaka no voapotsipotsitra sy ataontsika hoe mizaka ny tseranay noho ny ataony mpanao politika. Ny dikan'iny zany dia procès zany hoe ny mpanao politika no nataony zay tsy ataontsika hoe fakaisa tamin'ny hevitry ny CFAFI izay nivoaka koa zany ny herinandro talohany io. Ny ataoko zava-baovao fotsiny angamba dia hoe tony anjera le fanambarana rehefa avy ny teny ny Troïka Sadek momba ny hoe zay toedrara eto Madagasikara zay. Ka izay indrindra Frank Ramarson hoe aiza hoe zany Sadek amin'izao fotoana izao satria mikatso tanteraka zany raha fijery azy ity ivelany le fampiarana le sordalana. Tsy fampiarana sordalana tsy mety fa le Sadek mihitsy ataontsika hoe tsy manana le hery na hoe heridika ahafahana mampiatra an'le tombosotro. Mazava ho azy ny eo rehefa ohatra ampitahitsika zavatra tsy miseho any Guinée-Bissau, any Mali, any ohatra ho ahoana ny fomba amin'ny fanaovan'ny CEDEAO le ataontsika hoe mampilamina an'ireo tany ireo hoe mametraka le ataontsika hoe famerena amin'ny ara-dalàna dia ny filoam-panjakana ny chef d'État zany no mandeha andraikitra amin'ny ataontsika hoe tany CEDEAO ary maka fanapa-kevitra tsy maintsy arahany daholo be. Eto Madagasikara zany dia ny délégué ny Troïka nandriamatoa Franceman zay vice-ministre ambanina ministre izay mibaiko zany eto Madagasikara ireo mpitondra malagasy ary zay ny mahatonga ny le raharaha tsy mandeha mihitsy satria tsy andriamatoa Franceman ny gouverneur ny Madagasikara ary koa zany zay zavatra resahany zany dia ataontsika hoe lavitra amin'izany hoe réalité zay misy eto. Mazava ho azy zany fa mahatonga ny olona ilaza hoe ilaina zany le fifampidiniana samy malagasy nefa kosa nefany nefa nomeny ny ataontsika hoe Union africaine nefa nomeny ny fianakaviam-be koa ny ONU ny Union européenne na ny Sadek ny fametrahana no ataontsika hoe ny résolution de crise dia tsy maintsy amboarina zany zao fomba fijeriny Sadek sy fomba fiasany amin'izao fotoana izao satria toa mampitarazoka fotsiny zavatra ataony mampiady samy malagasy ary koa zany tsy miraharaha an'ilay ataontsika hoe hiérarchie zay misy eto izy zany zay hoe zay misy hoe flou des amis nisy lehibe ny gouvernement da ary koa acteur politique zay araka ny teny frantsay zany dia hoe tonataony tonakely ankisikely infantiliseny. Mazava ho azy zany fa misy olona zany manatombontsoa ao anatin'izao taony Sadek zao ary koa zany tokony ny chef d'État tokony ataoko ngamba fa hitady ary ataontsika hoe angataka an'ireo fivorimbeny firesana fiombona an'ireo filoam-panjakana sady Madagasikara hoe ireo no tokony andidy anapaka fa tsy andriamatoa Franceman amin'izao fotoana izao. Fa misy andraikitry ny mpanao politika malagasy koa nefa ao anatin'izay rehetra. Ka ny mpanao politika malagasy nefa tsy hainy nanao ny hoe nandanjalanja ny mpitondra malagasy mihitsy
hoe misy crise eto a tsy manana entiny Sadek fa vola sous-fifre olona vice-ministre no nasainy hoe mibaiko de misy koa moa présidence raha manamana de namela zay tokony atao tsy rary mihitsy ingeo izy ny sasany hoe manao call conférence Andriamatoa Frasman de ny filoha des amitaines resahany ohatra zany zao fa tsy miresaka am'ireo ataontsika hoe partenaire hafa anatin'ny gouvernement izy na premier ministre ny hafa de manjary sy izao mahatonga an'izy mikatso le zavatra satria amin'ny fotoana zao zany hita ny Sadek fa tsy vonanao fifidianana koa raha mitondra ny tetezaminy io nandiny amin'ny président satria mbola zavatra hafa no mamaky azy na ny Sadek mbola resaka économique zay manko manavana anazy de fa tsy ataontsika hoe fanamboarana an'ity fifidianana ity ao anatin'izay rehetra zany lafiny social Franck Ramarsson iny aloha zany ohatrany hoe milamindamin-dratsy ny fikasan'ny mpitatitra saika hitokona tamin'ity an'io ity ny sepama nangatsitsika ny etsika manazanaty zany mpitsabo ihany koa miketriketrika karazana fitokonana fijeriny Corée de Madagascar n'izay rehetra misy aretina ratsy ny eto amintsika zao hoe ny fanaovana grève zany ataontsika hoe fa atao amin'ny fangataham-bola sy fahazom-bola mazava izy mifampitatitra dia nomena vola de mipetraka tsy misy tsy mandana zany ary za tsy teny hoe avaiza zany mbo ranom-baovao zany mipampiahatra koa zay magistrat koa ohatran'izay satria zany zao hita zany zao fa rehefa tay apikatso mitsy hoe apikatso mifery sy te anginam-bola de mampirisitra manao grève zay zao mitany olo zao de meno ny ataontsika hoe mondombosorona ny fanjakana avy any mouvance TGV vola atolo representantika zany tsy mbola arapitsa afaka pitsa koa ny vankrisy ny vahoaka madinika ny mpianatra ny mpampianatra ny roge sahana ny dokotera roge tsabony dokotera rehetra sisa de mba ny vahovony vola be ihany am'izao fotoana zao tsy mamenatra mpitondro tsy mamenatra ny zareo amin'ny présidence manome vola hoe rehefa hita fa may ambonjona de vola aloha no ampiasaina de hitanao androany nahita grève enao androany hoe soa hoe mampilamina ny ataontsika hoe fandriampahalemana de tsy aya koa nisy vola hoe tokom-bola anao fa mampilaza hoe anao grève zay amin'ny 14 mai de tonga ny la veille fa sy nahasolaka nahasola le mpitondra toka azo fofona angy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ohatrotrany ahoana ny hoavy zany raha izay resaka rehetrarehetra zay Franck Ramarsson satria azo lazainy hoe tena ao anatin'le crise lalina mihitsy ny vahoaka malagasy inona lazay mpitondra ange ipoka le sarim-bolany tsy azakany so ny vahoaka tsy azakan'izao tasikina fandambolambona hoe miara-bola zao satria tsy maintsy rapitso afaka pitso de tsy maintsy sosolo tsarana anzay tsy maintsy misy foana zany ataontsika hoe titanjany zany tsy mahazakan'izao ataontsika hoe tsy mahazo lena mahazo ny vahoaka malagasy zao sorananao Franck Ramarsson teto amin'ity fandarana ho aizitsika androany ty ary misaotra anao sineza raha misaotra koa zany amireo zay mino antsika am'izao fotoana ametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana antsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina